Tsotra ihany manomboka androany zany tsika tokony vonona tsara mihitsy miverina kianja daholo ny antony tsisy manaiky eo efa iny dilim-pitsarana tamin'ny Suèce voalohany tsy azo ivalozana dia iny tanterahana asakasaky izay mpitsara ho tonga eo na mpanao politika hiditra ao fa azo no andraikitra raha tahinika mikorontana any malagasy raha nao zavatra fahatany eo izy any malagasy ty fa tsy ny any ivelany tsy hoe nanery tany malisy tany Zimbabwe izy dia hataony eto Madagasikara koa tsy mety eto zany isika no mifidy ansika Madagasikara avelao na mirotsaka zay te hirotsaka fa ny malagasy rery ihany tompony safidy amin'izay tena tia nitondra ny tany tsy ry sisanona lamamrano aneriny malagasy fa manana ny safidiny sy ny olona tia nitondra ny tany Madagasikara ny mpanonga-panjakana amin'nisy teto fa tsisy dirany zay amin'ny fihavanana samy malagasy koa tokony ho tonga daholo sika rehetra tsy anaiky ary tena tsy manaiky anoary eo moa araka ny kabary teo fa misy zavatra tsy milamina eto tsy hiteraka filaminana eto Madagasikara ny faniliana olona ary tsika tsisy plan B zany plan A tsika plan A dia marika raha vanomanana plan B neny raha vanomanana za ihany ka na io na ana be io eo ihany io tsy misy miala io tsisy plan C D zany sika rehetra fa io ihany ka tsisy zavatra hafa atao ntsony zany tokony fantany raisam-pirenena hoe anao plan B ndray ve nareo rehefa isorona lalao tsia ny planay voalohany marika ravalomanana ny plan B nay manaraka neny lalao ravalomanana zay ihany tsisy zavatra hafa koatran'izay ka na iza anao tetika hafa tsy misy zay raha tiana izy filaminana eto zay ihany tsy manao zavatra hafa fa zay mitanterahy CS zay hiditreo ary tenenina amin'ny atala Beatrice fa tsisy mpikarakara fifidianana indray no manao ultimatum ampanao politika hoe afaka 5-20 andro dia tokony ilamina nareo anjaranao manaraka manatanteraka zay filaminan'ny politika eto Madagasikara zay vao atao fifidianana fa aza terena hoe amin'ny novambra tsy maintsy manomboka ny premier tour sy deuxième tour fifidianana novambra inao ka rehefa azo ahena ihany lalàna malagasy satria 90 andro zay miantso mpifidy dia ahenao koa lalàna rehetra hoe 6 mois dia taverinandro koa ity hoa tsy fitondrana ara-dalàna ka isy hoe nimbolana zany eto fa fitondrana nangalarina teto fa efa nanangalarina fifanarana politika no mandeha alohan'ny lalàna zay misy teo aloha zay ihany fa tongava maro marina fa manisy ty andro tongava maro fa tsisy miemotra eto mazava tsara ny teny présidente amin'ny sabotsy ho antsika rehetra iny mavelo be vatalahe Isarantsika c'était Manuel Antoine Sekapar zay andray c'était Hilarion tsika zao tiavatsika